fampandrosoana haingana rangala sy ampianarina ny zaza tena maro Antandro malagasy dia hoan'ny fandrosoana hampitombo'ny lakilasy hangalanany habadoana ampianaro ny sasa isa ery manasa ampianaro ny sasa isa ery manasa am'tean'io ty dia iova sehatra tanterakatsika satria aty fianaratsoa izay manana ny enteremantolo na ny université toy ny any amin'ny faritany hafa efa nisy fotoana nandalovantsika tany amin'ny université ny Toamasina fa ankehitriny kosa aty fianaratsoa eny anivon'ny université efa notsahivontsika teto anivon'ny fandarana zay tsy ny fohy be pikaroana ihany na ny centre de recherche no mamokatra voka-pikaroana fa anisan'ny tena mamokatra voka-pikaroana ihany koa ny eny anivon'ny université ny faculté des sciences eto amin'ny université fianaratsoa dia manamarika ny fahadimy amby efapolo taona ny orenany ao anatin'izay no hamantarantsika ny hoe inona ireo karazam-pikaroana misy ao amin'ny ankapobeny fa hidirantsika amin'ny tsipriany ny hoe inona ny santionany amin'ny voka-pikaroana efa azo sy ny fikaroana mbola atao ary hitondra inona eo amin'ny lafa fampandrosoana izay no hovotoatiny ny fanjarantsika miarahaba tokolasy Thank proprio stiane ciao manca misy ny teatro ny vina faharoa recherche innovation et développement iarahantsika mafantatra fa betsaka ny fikaroana vita sy mivoaka eto amin'ny université fianaratsoa ka mitanjo napetraka dia anomezana vahana sy lanja ny fikaroana sy ny haivao mba hampiarina amin'ny fampandrosoana ny faritra sy ny firenena. Ny vina fahatelo professionnalisation et employabilité des étudiants. Mahakasika ity vina fahatelo ity dia ny fametrahana paikady hanofanana n'ireo mpianatra tanorantsika mba hisehatra avy hatrany amin'ny asa ary hanangana orinasa mba hiadena amin'ny tsy fananana asa. Tsara ny manamarika fa misy ireo efa nahatsangana orinasa ho azy ary navita tetika asa ho azy ary misy koa ireo andalam-pananganana amin'ny sehatra maro samihafa ary misehatra any amin'ny ireo collectivité décentralisée zay misy. Ny université fianaratsoa zany raha ny tantara dia nitsangana tamin'ny 9 jona 1770. Ny taranja matematika zany no napetraka taty amin'ny université ny fianaratsoa centre université régional izy tamin'izany. Rehefa nivoatra nefa ny université ka nalasa université ny université ny fianaratsoa dia maro ireo sapam-pampianarana atao anatiny. Raha ny atao faculté des sciences zany dia misy ny mention mathématique, misy ny mention physique, misy ny mention chimie ary misy ihany koa ny mention science de la vie. Fa ao anatin'izay dia samy misy fikaroana atao ao anatin'ireo satria manomboka any amin'ny grade licence, grade master hatrany amin'ny fanofanana no lasa docteur zany ny ao anatiny. Inona sy nazy zavatra naterana ny ao mention physique moa zany araky ny volaza teo dia mizara niveau licence, niveau master, niveau doctorat. Ny doctorat efa any amin'ny rattaché amin'ny laboratoire fa ny niveau master zany efa manomana sady an'ilay mpianatra anaty fikaroana manerana zao tontolo zany hoe recherche internationale. Fa ny eo amin'ny niveau licence dia mbola misehatra eo amin'ny recherche zay zavatra ilaintsika andavanandro eto an-toerana tahaka ny resaka confort, resaka domotique, resaka instrumentation, mesure sy hijery santionany amin'ny fikaroana atao am-pianatra isika ary hiditra anaty lamboa izay no hitondrany fandarana. Efa narantsika teo ny fanazavana
amin'ny ankapobeny zany mahakasika ity mention anankiray itya ary everina fa mety hisy zavatra maromaro mahaliana satria sady fikarohana no atao no eo ihany ko moa zany ny fianarana fa ny lafiny fikarohana zay no tena imasotsika ato zao anatina laboratoire informatique izy itya inona tsy mavany zavatra atao ato de iza sy zay manao le fikarohana ye tonga soa aloha nareo ato amin'ny laboratoire ny électronique appliquée informatique industrielle zay ato amin'ny faculté des sciences moa zany zahay reto ao anatiny parcours professionnel izay mikirakira ny resaka électronique sy informatique ihany koa ireto zao ny amin'ny ankapobeny izahay dia afaka miasa amina resaka amina sehatra industrie ary afaka miasa tena ihany koa zany hoe mamorona ho anay manokana de ireo zao misy ankizy be dehibe reo anatin'ny manao fikarohana manao projet anazy tsirairay izay ao ny sasany misy amin'ny tontolon'ny électronique zany hoe kirakira resaka électronique eo zao ny sasany resaka application Android de misy koa ny any sasany application internet zany hoe application web de samy tafiditra ao anatin'ny parcours-nay ary anisany anaovanay fikarohana ihany koa zay manahoana ireo karazana projet ireo misy efa mba tafavoaka na avitavitra kokoa ve misy mbola manoka ve misy efa mba ahitana soritra fiaramiasa ve ye atreto aloha zany na de parcours voatsela ary zay ny forony fa efa nisy nahatsangana start-up tato aminay ary misy efa misy miara-miasa amin'ireny entité matanjaka ireny zay mpianatra avy mivoaka avy taty aminay ny sasany zao dia anisan'ny sangany ao anatin'ny resaka concours karakaran'ireny miakatra any Antananarivo sy ny tariny ireny anisan'ny tafiditra anatin'ny voalohany amin'ireny foana ny ankizy avy aty aminay noho ny fikarohana zay atao de eo koa no ny sasany anatin'ny miara-miasa amin'ireo start-up hafa fa misy koa zany mikiry ny anangana ny anazy manokana zay ny akamaroanay aty ho rahantsika hijery santionany amin'izay voalaza rehetra zay isika rehefa avy hijery santionany tsika zany amin'ireo fikarohana ataon'reto mpianatra ireto ato ary ny akamarony ho hitantsika eo rehefa avy eo fa tena fikarohana ilaina hamaly ny filan'ny olona eo amin'ny fiainany andavanandro jerentsika zay hofantaritsika inona no jerentsika voalohany ary ye araky n'izao hitatsika zao ity zao misy projet anankiray ity zao dia anisan'ny tena ilaina am'izao satria rehefa ohatra hoe anao any Paris anao anefa ny aty an-trano anao te andehatsa ny jironao i-contrôle ahoana ny consommation en électricité anao de afaka accédenao à partir an'iny ary afaka coupenao sy arihatranao contrôlenao zany le jiro ao atokantranonao na de lavitra zay nao na de lavitra zany hoe distance tena tsy miresaka intsony mihitsy fa tout est sur internet prototypage moa izy eo prototypage fa anatin'ny mbola manao le développement amin'ny projet ino mampiasaina amin'ny fiamoazo fikarohana zao ye mampiasa internet zany no ifandraisan'ny ireo ny téléphone anao zany hoe na téléphone na ordinateur zay ampiasanao mifandray direct amina serveur zany hoe tsy voatery manova serveur intsony fa de fa avy aty am'le composant zay i-développenay ity no i-commandenao an'io zany hoe tonga de tout est maleo tena tsy misy fiakinana zay tsy misy no raha ohatra ka en cas de délestage io système zay namboarinay io ihany koa tonga de afaka micontrôle hoe aizaka ny source ny jiro anefako raha ohatra ka tapaka ny jiro avy amin'ny source anankiray ye zany hoe any alavitra anao de mahitany hoe mandeha zany jiro ohatrany koa zany mila vonoty na maty zany jiro zany mila rehitra de fa zay zany jiro ihany moa ny resantsika teo fa eo koa ny resaka gaz eo koa ny resaka zany hoe zay resaka ao an-trano rehetra domotique resaka fikirakirana an-trano ny électronique sy ny partie na azo atao koa any andava ohatra anao any ampiasana de noana anao de fa andrahoana avy any ny vary ao anaty rice cooker zany hoe
zany hoe par commande ihany anaovanao anazy dia masaka moatra dia masaka e inona tsonina am'izany zay appareil électronique moa zany azo atao daholo fa prototypage zay natao hoe dia micontrôle jiro ao an-trano ohatra hoe anao aty ivelany vao tonga ao anaty fiara anao andehitra ao an-trano dia tsy voatery mananjo gardien hoe sao dia tsao izy manao ana fa ny application anao aty ihany mandrehitra ny jiro ao anaty trano zay afata mba tonga dia manahitra ny sao dia misy mpangalitra ohatra quelque part manodiva dia tonga dia izy arehatra ny jiro ohatran'izao zany le application zany zao a dia mirehatra zay ny jiro dia bouton ray mamono anazy tsy voatery hitady interrupteur koa zay amizao tsy interrupteur efa démonté efa démonté ny interrupteur fa iretonzay zao anindava iny ka efa contrôlena amina écran anankiray ny consommation rehetra ao an-trano dia manino moa raha tsika ity Madagasikara raha mba manomboka manao an'izay ihany koa fa isika zay manana tanora mikirakira amin'ny resaky ny informatique sy électronique dia manana an'izay tanora mahavita an'izay tsika inona ihany koa vokabulaire aloha nahazo ye ity zao misy application anankiray zay anatin'ny développen'ny raha namana ty izany hoe anisan'ny mama ihany koa ny filampony izy io am'izao satria ahoana moa zany raha ohatra ka sendra ariva anao nefa tsy mahafantatra hoe mbola misy bus be asa tsy misy dia zay indrindra ny atombohan'ity projet anankiray ty zany hoe mahafantatra en temps réel hoe aiza ny bus am'izao aiza tokony andry am'izay hoe zasa tokony mbola ody afaka 5 minutes izy tonga ie tafiditra ao anatin'izay zay anisan'ny projet développen'ny raha namana anankiray io zany hoe anisan'ny tena mampikaikaika amponina mihitsy am'izao ny resaka bus io dia zay anisan'ny ataon'ny raha namana eo zany hoe tena mamantatra ny temps réel zany hoe izy zany tena hoe mamantatra maneho zany afatara amin'ny alalan'ny application Android ihany ny hoe en film les bus mandalo mbola andalo ve les bus satsia ye satria moa ny communication amin'le izy zany hoe le GPS any anaty bus dia iny mamantatra en temps réel zany hoe misy données alefany isaky ny seconde mamantatra hoe eto le position le bus am'izao mikliky fotsiny ianao hoe bus film tianao andianana na hoe aiza ny direction tianao andianana dia mamoaka izy zao ny bus disponible eo zao ny bus tena manakaiky indrindra eo zao afaka 10 minutes ny bus tonga eo amin'ny position actuelle anao zany hoe à chaque arrêt ipetrahany bus ipetrahany application tapitra ny fandarantsika mbola hotoizatsika fandanana manaraka ny fanadiadiana momba fikarohana ataon'ireo mpianatra ato amin'ny université fianaratsoa atao anatin'ny faculté des sciences ny marimarina kokoa hoarahantsika ny toyny amin'ny herinan'io tozo indray mametraka mandra-piona tompoko lasy tompoko vavy